tatoato zany a ao anatin'ny roandro teloandro koa zany dia mandeha zany a ny fanaratsiana zay zany le antsoina hoe terrorisme moral tialoha zany ny tena voato zao dia olona lalatina atao aza lambo volona atao zao mety atao rehetra zao za koa efa natao moa fa miao ohatrany mitsahatra kely fa lalobalana fa zareo dia mitsahatra fa zay le zavatra miseho tsy tsika ataonona fa atao an'io a naneo amin'ny fitondram-panjakana tokony andraiky mpanjakana atao ny filohan'ny rajoelina atao dao zany zay ilatra amin'ny mpiara-miasa ny filohan'ny rajoelina zany a anaovana an'ireny terrorisme moral zay atao reny zany reny zany anakiviana reny anakiviana fotsiny reny a dia mila zany a mahery ary zay bebe tena manokana raha mato olona mahery izy anao amin'ny zavatra atoanao io a zay olona Madagasikara tsika olona valana fotsiny a dia manohana anao zay a makahery anao zay amin'ny zavatra atoa aminao io a eo anamosinao zay tena zavatra misy masy dia natao zany zay fanakolotanina rehetrarehetra nandeha teo ny COI tsy naovoka zany fa tsisy zany mazosotra tsara ny COI miatsehana indray a ny voalohany volana ny tsy naovoka koa fa nilamina natao hoe zao fanentanina rehetrarehetra zao tamin'ny fatelon'ny volana ny a tsy nahazo olona tsy misy toy amin'le izy dia zay sisa zany no atao amin'izao fotoa zao a zay le terrorisme moral anakiviana andreo le tompona andraikitra ao le tompona andraikitra voafidy a na tompona andraikitra amin'ny fanjakana mahefa fanaratsiana raha vao misy evika dia atao fironona daholo ary araka ny tenin'ny foloteronandrazo hoe misy tsy manaka atao mihitsy fa vao miratra amin'ny masony dia inona no aratsiko inona no atao koatran'izao miaratsiny afa zany hoe mitady ratsy ho an'olona zany ny atao hoe devoly akoatran'izay terrorisme moral zany dia misy koa zany a ny fanasaratsarana stratégie de division ampidinamiko olona lalatina ampidinamiko ny filohan'ny rajoelina ampidina ny filohan'ny rajoelina sy ny olona ampidina ny amin'ny prime ministre ampidina ny olona rehetrarehetra io raha vao misy zavatra zay le communication zao misy zavatra ray tenenina dia roitiny le izy za zao misy mpanao gazety araka no teneniny Philippe Andrajoelina zay a hoy ny général Kapsil Korotambe Richard Rafalman fa hoe misy ozy izy olona tsy manakatao raha vao mihiratra ozy izy ny masony dia mahita fitsikirana tia ary izany fa le miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby a mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy ny hitantsika manko vidéo fanokevitra teny fampitirana nataony loholona général Kapsil zay Korotambe tsy dia valapatra amin'ny zavatra teneninao tsika satria zareo tao manko fampiaro raha teneninao fampiaro ary hitantsika hoe manome courage any loholona ihany koa namatra zareo lalatina haretira kontrazafy amin'ny resaka raha politika sy fitsikirana ny zava-misy marina ianan'ny firenena zay ny zavatra tsy tsapanareo ve ary tsy hitanareo ve matony ny olona mitsikera raha tena marina no ny zava-misy zavatra teneninareo aloha voalohany no zavatra ataonareo manoloana ny toedra raha misy ianan'ny firenena sy raha politika zay aoko aloha zava zay averitsika indray hoe matole olona mitsikera tsy hay na tsy tsapanareo fa ny zavatra teneninareo sy zavatra ataonareo manoloana ny tranga misy ianan'ny firenena sy raha politika amin'ny ankapobeny mahakasiky ny firenena malatsika zay fa ianareo manko fampiaroaro mamy le seza mamy ny fitiavantena fitiavam-bola fitiavaharena ka tsy maintsy miaro nareo ny Philippe Andrajoelina na ihany koa nareo miaro nareo saminareo amin'ny sezanareo hitatsika rahatsika vidéo rehefa avy eo na iza olombelona eto ambony tany na tsika malagasy raha vao maheno zavatra teneny Philippe Andrajoelina ty tonga dia mijoro hatrany sahy mijoro micontre na manohitra na maneho hevitra tsy maintsy mitsikera amin'ny zavatra tenenin'izay satria lainga afafiny amin'ny vahoaka manontolony rehetra zany rehetra zany ho jerentsika manko zany ka amin'ny fomba ahoana le olona hangina tsy hitsikera raha izy aloha le olona ane voalohany tsy mamorona zavatra ataonareo sy zavatra teneninareo no averina aminareo tenenina aminareo zay le zava-misy marina ianan'ny firenena ankehitriny
raha ohatra ka hoe misy koa ny olona mamorona na hoe mandainga hafa zany mako fa ny zavatra misy marina ianan'ny firenenany no teneny reo mpanao politika reo ankehitriny ary mahafantatra zany ihany koa ny vahoaka malagasy tsy ambakaina amin'izao fotoana zao maharaka ny fiainam-bahoaka na fiainam-pirenena zay ihany koa na raha politika zany hitantsika zao amin'izao fotoana zao mako raha tena marina ny resaka fanehoan-kevitra na fitsikeranana fitondram-panjakana zany ny efa ataontsika hoe théorie ny vahoaka zao a ny olo-pirenena rehetrarehetra misehatra ny tambazotrasera efa vitany le théorie satria ny action fotsiny zany no ilaina amin'izao fotoana zao action zany andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana zao satria théorie tenentsika teo zay a efa vita amin'ny tambazotraserasera matoa ataontsika hoe ny TVM zany a tsy sahy ataontsika hoe misy manao commentaire amin'ny vidéo zay oeraoera na publication atao zay reo fitondram-pandrakana zay a matahotra ny vahoaka zay ro voalohany faharoa na ny loholona latiny harety rakontrazavy zay matory zareo tsy atao zareo commentaire eo fa maro hitsikeran zareo raha jerena ny zavamisy ianan'ny firenena fa indrindrindrindra ny filopirenena andrajoela raha jerentsika raha mahatsikaritra atsika dia ny zavatra rehetrarehetra pimpilevany filopirenena andrajoela amin'izao tenenantsika zao dia efa négatif za tsy hoe négatif zany fa mitsikera aiza zao miresaka jiro sy rano de lestage rehetrarehetra zay noho izany efa manjaka zany amin'ny resaka tambazotraserasera zany resaka théorie fa amin'izay manko ataontsika hoe blabla ny olona rehetrarehetra zany zao efa leo blabla na nareo mpanohitra reo na ny mpanohany fitondram-pandrakana fa indrindra mpanohany fitondram-pandrakana reo fampiaroaro reto mioeraoera reto hoe nanao anjanonao zao efa leo blabla ny vahoaka raha izay nany eo ihany koa ny mpanohitra action andrasan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe miandra an'izany fotsiny miandry topy miandry action ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria efa membra araka ny teneny ny colonel Patrick zany atsika manko miandry foana ny mpitarika izy ny hitarika an'izany ka ianareo saminareo za miady an-trano amin'izao fotoana izao mahatsapa nareo fa misy voatsinjy misy ahilika na saminareo ihany koa fa tsy mahatsapa an'izao hoe misy ministre izy nareo sa hoe zany koa ny fomba fiadinareo misy ministre izy nareo tsy miasa mihitsy ka zany indrindra no politika entiny filopirenena andrajoela entina eny ny ministre reo ministre tsy andreo fa hanao inona dolo manko ministre nefa izy ihany mandray fitenenana amin'ny fitsidiana zay ataony azava zay mazava amintsika rehetrarehetra izy ihany ny filopirenena andrajoela sy olona ray roa telo na roa hitantsika zao ny filakevitra amin'ny olona vitsivitsy ihany no miteny sy rehetrarehetra dia na ataontsika hoe na plan na rafitra rehetrarehetra na zavatra hoentina amin'ny fitondrana dia tsy hita zany fa izy ireny no mandray fitenena sy mandray ny lafiny rehetrarehetra zany ka omenao tsiny ve ny olona raha ohatra mitsikera amin'ny zavatra ataonareo na arinareo saminareo ihany aza no mifampitsikera amin'izao fotoana izao ka misy vidéo ty zareo miteny hoe mitsikera hoy ny lehibe ny antemeran-dolona hoe raha ohatra zany olona hitsikeran zareo dia tsy mety sa tsy raha ny sitriny zany ka misy vidéo araka tenentsika zay hoe zao ve no vahoaka tsy afaka hitsikera amin'ny zavatra teneny izay filoha tompoinareo nonoinareo solelafanareo angamba mamimamy loatra koa ny sezanareo misy vola miainga ao fitiavantenanareo ao fa tsy mijery vahoaka ny tombontsoa eo ambonana zay misy vidéo ty ianareo tokony hatsapany ty vidéo ty henonareo dia ho tsapanareo hoe tokony marina mihitsy zany le olona raha ohatra ka hoe mitsikera ty fitondrana zay misy zay tarinareo ty andrajoela sy ny fongofongondreo mafiara eto ty manko le vidéo fa azadino hatrany topolasy topovavy ny miabonena manao zay amina mana commentaire afatsika mahatsaritsara zavatra zay ity vidéo ty dia fahatsiarovana ho antsika rehetra zavatra teneniny zay fa mitsangana atsika mila action tsika fa théorie blabla efa leo n'olona rehetrarehetra na amin'ny lafiny rehetraka tambazotra serasera zany na ny eo anivony mpanohitra efa leo le olona na eo anio ihany koa anivon'ireo mpanohany fitondram-pandrakana pisolelaka reo efa leo ihany koa na ny mahatsapan'izay koa ny mpanaradianareo ty le vidéo arahantsika izany fanehoan-kevitra nataon'ny filopirenena rainlainga mafia mbola misy miheno feonao ve izy ty ndao rahantsika izany ny zavatra ataontsika zany dia ny hoe tsy maintsitsika manao investissement mba tsy ankin-doha amin'ny fanofanintsoany zany zareo tsara anankitelo ny groupe hofaitsika ao Ambohimanamboly ny fanofanan'ireo groupe anankitelo ireo efa manodidididina any amin'ny 80 na 100 millions de dollars isa taona
zay ny nanapa-kevitra 94 mégawatt ary mba tiako fantatry ny vahoaka malagasy inona nizaka nataontsika nanafatritsika zany hoe mba ilana ny hoe aloha tsy hanofa groupe tsony dia nanafatritsika groupe avy any Inde 105 mégawatt izany hoe mihoatra lavitra noho groupe zay hofatsika zao ary eto amin'ny teny avoaka malagasy hoe tsy maintsy tafapetraka efa nakany efa vita ao daholo ny base rehetrarehetra fa tsy maintsy tafapetraka alohan'ny volana avril io 105 mégawatt io zay investissement nataontsika ho an'ny Jirama io ny groupe lehibe indrindra zany nafaratsika teto Madagasikara hatramin'ny ny toerana zay misy 7 eto Madagasikara eto alaivo témoin ary eto anatria mandre ampanjaka olobe satria misy any faritra any aminareo mandrapatonga ny farany taona tsy maintsy mahazo parc solaire ny akamaroany ny district eto Madagasikara aka ohatra vitsivitsy aloha tonga dia anatsimona ao anatin'izany Ambovombe Androy, Bekily, Tsiombe, Belo, Ambosary, Ampani, Betsioka, Farafangano, Vangaindrano, Vondrozo, Midongy, Befotaka, Vohipeny, Ikongo, Vohibe, Yakoro, Manakary, Mananjary, Nosvarika ary eto Antananarivo azo parc solaire avokoa any Ambatondrazaka, Nosbe Anala, Andilameny, any Ambato Finandrahana, Ambositra, Marilambo, Atanambaomanapotsy, Brigaville, Vatomandry, Mahanoro, Sainte-Marie vao nandehanako teo, Soneranivongo zany rehetrarehetra zany Gasikara tsy fampanantenana fa ao anatin'ny action efa vita ny ministère ny appel d'offre mikasika an'izany ary alohan'ny farany taona dia tonga eto Madagasikara ary tafapetraka ny akamaroany ireo parc solaire ity takty zany zay turbine goavana be izy ty fa ny olana izy ty dia mandany solika be araka anteneniko teo dia mandany 300 millions d'ariary raha ampiasaina mandritra ny adiny 5 fotsiny isan'andro 9 milliards d'ariary zany ao anatin'ny ray volana ny fanapa-kevitra ny raisina zany dia ampiasaintsika daholo ireo centrale rehetra aloha ary tsy maintsy manao bilan indray tsika miaraka monsieur le ministre foanana ahena farak'izay maximum fa foanana ny délestage ao amin'ny ora fisan'ny olona mandrapatonga any amin'ny ora fatorian'ny olona zay zavatra ray zay